tonalité telo sady zao zay ny haintsika. Le tanana fotsiny no tadidiana dia avy eo faharoa ny anaran'le note dia iny anarana tsianjery. Eto indray zao ohatra tonalité de si bémol ohatra dia mitady ianao aiza ary ny si bémol dia jereo le kahie nosoratana tary amin'ny vidéo teo aloha fa ny fomba ahitana si bémol izany hoe si bémol zany zao eo akaikin'ny si miembotra dia mitady ianao hoe aiza raha misy ny si dia tsy hoe eto amin'ny quatrième corde mi fa dièse sol la bémol la si bémol si ito zany si bémol. Rehefa hita ny tonalité eo manao gamma diatonique dia tadidiana hoe inona daholo ny anaran'ireny fa amin'ity vidéo ity aloha omeko anao daholo ny anaran'ireny note ireny. Si bémol première note, deuxième note do, troisième note ré, quatrième note mi bémol, cinquième note fa, sixième note sol, septième note la, octave si bémol. Efatra sady zay ny tonalité hainao dia iny no ahisakisaka. Farany ary dia anjaranao indray no mitady ny tonalité izay tsy vitako teto ataonao pratika sady soratanao le izy. Ity zao la bémol ny tonalité iza daholo ny namany, iza daholo ny anaran'le note miaraka aminazy raha ohatra ka la bémol ny tonalité. La bémol première note, deuxième note, si bémol, troisième note, do, quatrième note, do dièse, cinquième note, mi bémol, sixième note, fa, septième note, sol, octave, zay. Fanamarina farany ary anjaranao zany no manao an'ilay sasany dimy zao no nataoko teo dia ny fito ambiny ianao manao anazy. Ny tsy nataoko teo zao fa, tonalité fa dièse, tonalité si, tonalité mi bémol. Ie, dia ianao no manao pratika an'izay dia asehonao anahy. Fa mora kely izy. Le position doigt teo no arahana dia ny anaran'le note. Fanamarina kely nataontsika chiffre ilay note amin'izay mipetraka tsara le structure an'ilay tonalité, structure an'ilay gamma diatonique. Ninona zany tonalité eo ohatra hoe eto zao dia ataontsika hoe première note zany ity 1 2 3 4 5 6 7 1. Rehefa tena mianatra antsika dia misy fotoana mety manonona hoe 1 3 5 ohatra dia taddio hoe 1 3 5. Iny mba ahafahantsika mandrefy ilay note tiantsika tendrena. Au lieu dia hitentsika hoe mi bémol sol lava be zay refesintsika amin'ilay chiffrage ilay note dia izay no ahaizantsika anazy. Ao anatin'izay chiffrage zay mizara roa misy ny sokajina note fampiasa rehefa mineur dia misy sokajina note fampiasa rehefa majeur. Fampiasa majeur zao triade majeur note 1 4 5. Ny fampiasa mineur dia 2 sy ny 6 dia ny 7 2 6 dia avy eo ny 3 dia avy eo ny 7. Ohatran'izay ilay izy. Dia rehefa aorian'ity vidéo ity indray isika mianatra momba ny intervalle ireo fampiasa rehefa any anaty rythmique-na hira. Dia fahaizantsika an'izay no hifehezantsika ny base-ny lesona aty amin'ny débutant. Zay raha vidéo antsika, saotra tompoko.